Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDV. Atolotry ny Radio Don Bosco anao ny tantara mitondra ny lohateny hoe Aina aizina nosoratany Anjanovy ho velomin'ny Rakoto, Faly, miaraka amin'ny Oly, Saloy, Vantsoa. Nandrefeo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Olosoa. Inona mahavariana andreo e? Ela efa tonga. Tsy misy mahavariana zany fa mahafinaritra fotsiny mahita ny lanitra manga. Tena manga tokoa izy androany. Tsy misy rahona nanimbatsimbana. Fa inona aloha na ela be an'lahy. Ny olona efa adiny firy ny andro teto. Ka mbola nandamo ny asan'ny zalahy tao fa mitady fanilika andraiky tao e. So ihany aloha fa congé. To mahafanina mantsy ty raha politika eto amintsika ty. Tsy ahitany izay tena marina fa mifanjamatra mpitoeranao. Ny heverinao mpinamana to lasa mpifavalo, ny mpifavalo lasa mpinamana. Manahirana e. Fangamondry ty manaraka ny lalohan'ny zareo e. Mitatotra ny zava-misy sy milaza ny marina fotsiny de zay. Izany azy. Ianao koa ngira manao tsara ny asanao. Ilaza ny marina araka ny filazany lahy teo voentsika e. Lazainy fa tsy makatoa fa milaza ny zavatra tsy misy. Ekilandre mandoka somitehaka. Sarotra ihany neny asantsika mpanao gazety ty e. Indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-politika io. Ka misy zavatra kotrehany raha lovandray aho e. Asandray hoe inona? Mandinika ny zava-misy any atsimo koa e. Asa fa misy zavatra manitikitika ny saika. Oke, tsiro lova. Aza mba miditra amin'ny kiloty tery. Sady ry koa ne mbola congé. Tsy aloha mba hararotiny zany elana sasatra. Sy aho ery rado e. Fa maniny? Eny. Iala sasatra tsara mihitsy aloha. Ka hoana? Hidina any ambanivohitra tsika mangandry dada? Any ambanivohitra? Tsy te ahita rano be tsony aka. Ila koa dia mampometsy. Aiza koa misy rano be zany tsony amin'ity andro maina be ty. Eny, vazovazina eny fa andao ary. Amin'ny sabotsika manainga makany. Zay ahay, raikitra zany a. Dia manahoana ny fambolena ety zao ry dada? Mety tsara aloha izay hatramin'izao ka raha tsy hoe hisy indray angamba ny sampona. Mino ary dada fa tsy hisy tsony zany a. Dada! Dada! Fa misy ina re langy dia todina toy io ianao a? Ka naray taratasy hafahafa hono garandria aho e. Taratasy hafahafa hoana ke? Ka hoe isy anafika hono izy any walina. Efa vory ao aminy ao daholo zao ny olona mandinika an'izay ho atao. Fa lozina koa zany ka sao dia tokony hijery an'izany ary aloha tsika. Tsy maintsy jereny zany ko. Fialan-tsasatra no naleta ty ka olana indray moa. Andao fa aza be tsara iny eo e. Masitsika tao amin'izao rado a. Nijereo reto vahoaka fa mioromoro matahotra ery. Ka ny mampaleny mpitandro ny filaminana aingana dia aingana aloha zao no maky. Inona moa no azontsika atao amin'ny tanam-pola? Ka ho tonga aingana ty ve nefa izy ireo e. Anio alina ny hony. Ary tsy mititsy tsy mivazivazy ireo dalo. Toy ny nahazo ny vokon'olo ny tsilozy kely. Sy miraharaha ny fandrahonana nataon'ireo dalo. Ay mitafiany to tokoa. Eny e, fa zao ny atao. Tonga dia ny tompona andraikitra any ambony mihitsy no ahatsotsika an'lefa ny olona ty. Ka tokony ho tenenina andretolondreto mihitsy ane zany. Nijereo fa tena matahotra mafy ry zareo. Tokony hitandrina ihany koa nefa tsika fa tsy maintsy misy namany amin'ny amin'ireo vahoaka ireo e. Miaino an'izay zava-misy hoe ho ataon'ny olona. Ka raha fantany hoe tsika ny fototry ny vahaolana dia mety tsika ny vonory. Zay koa aloha e. Aleo malina ihany. Aleo aloha tonga dia hiantso ny mpitandro filaminana e. Avy eo tsika mamoro ny komity pokotany sy ny olona. Zay zany koa. Dia misaotra nareo rakisy fa raha tsy teo nareo inona tokoa no azonay natao e.
nefa mandrapahovina no hijanona eto reto mpitandro ny filaminany reto raka izy ka rehefa hitan'izy ireo fa milamina ny tanàna dia mandeha izy zany ve anaka tsy vao maika ho loza ny azo anay fa loza hoana ry dada ka zay vao azo hainy reo daliko ho avy masika amin'izay reo zay vao tena tsy androtsony ny tanàna ka mariny ay ve zany ry dady ry zareo nga moa tonga dia hoe ndray ala ka tsy maintsy misy mijanona eto foana ka raha izay indray angako aza manatsony ianao ry dada fa tsy izy daly tafidy mpizany ny tanànatsika engane alaka voafina reto no mandeha ka tsy maintsy manangarapito zay fa mandray asa milatsinay ay dia ataovy tsara araka ny tokony ho izy ny asa anaka asa dia mitsabaka amin'ny zavatra tsy tokony hitsabahany zany saripady mantsy raha ny asana roa tondro zany indrindra ry dada erinao tsara zay ry lova eniko tsara zany nefa ve raha hita fa hoe tsy mety dia tsy ho tenenina masika ihany jere moa zany ataonao anakako dia tsy hampansaina ny tirainao ty mihitsy ianao ka marina moa matao atry dada fa tsy misy samaninina ny lovy zany eo inona moa no azoko atao eo mba manafatra ny siara ato mba ataovy andro maso io zanako io rery dada tsy afaka mibolily zany io raha mbola iraha tokoa ny sefony zay zany fa aleo aloha andeha hijery andreo mpikaramiana tsaso dia manao tao foany akory zareo ka inona indray zao mahavarinandreo amin'io internet eo ka mijery andreto fitsehony zavatra fahafa miseho tany ampito reto akia indray ndry toy io ihany ake le nataondry tamin'le farany teo ka hafahafa ty iziko nandry aza tsy oliana fa inona nefa zany misy zavatra nandalina napaka ny abakabaka Etazonia ony efa herinandro izay dia maizina be ny tanàna ary tsy misy mandeha ny herinaratra eny nandeha tamin'ny vaovao mihitsy zany fa tsy lazaina hoe inona io tsy misy aloha ato mbola eo am-pikaroana ny manam-pahaizana toa hoe mikisaka makany amin'iny azy ino izy io efa akaiky angamba ny farany ka ho rakotraizana zao rehetra zao zany tokoa angamba ary mba inona kosa hono ny vaovao teto tanàna nandritran'izay tapabolana tsy nahateto azay vola kakafotra kia ny omaly tsy miova ihany na ny tanandrian'oratra vaovao aza malaina ve tsy mbola nisy fiovana zany raha tany atsimo raha azoko tsara efa mba manomboka midina ny toerana hono ireo fitondra fa toa tsy hita zay apoakany indreo koa neny fiarovany ny seza ny betsaka ny vava fotsiny ny petsopetsona fa ny atao tsy hita zany mihitsy mankaleo ariko ny lazaindry aloha zany hitadiavako vaovao hafa loko mihitsy fa na mpamaky gazety koa aza angamba leo aiza ve ka tao anatin'ny firy volana izay dia raha dona raintany daly foana ny mahazo ny sora-baventy teo amin'ny lohatenin'ny gazety mahalaza tsy fitiny le ranga ty filazandry azo koko zany raha tsy misy mamoaka kosa ny zava-misy miaina mpitaitainana eo ny olona fa ny aky tsy tiako le manafo samy fotsiny ny miditra lalina ihany andrasy lohandiniako azy tsara ka kiry lova sao dia anao tao foanao indray ndry na koa nefa mampatahotra ndry eo vaovao no lazaina fa tsy inona akory dia inona indray zao natao ndry sa irotsaka ho any atsimo mihitsy dia iresaka amindradona inona tokoa moa maharatsy an'izany resaka fotsiny iny fa tsy hoe nanoro-hevitra ndry ndry tiako ry ferana tsy alefa diniako zany rehetra zany ary fa aleo aloha voaka kely akia tena mba sasany mihitsy ny vehivavy ray inka mariny fa mba ino ary ty zavatra manarona ny tany ty marina tsy mampiorokototra izy zany rehefa niala tany Etazonia zany le izy ao asindray ny herinaratra maty daholo rehefa mandalo izy io zao indray zany zao dia miisaka makaty Afrika le izy tena mahalasa ny saiko io ao anatin'ny andro vitsivitsy ve ny miaina ao anatin'ny aizina tsy efa maneho ny farandro ve zany Allô misy vaovao ratsy be ny aky aty fa vaovao ratsy ahoany ary mitonilo ndry fa aza mikropaka toy io maika ane
Tsy mirara in'ireo dahalo tsony akireo mpitandro filaminana kely sisa tavela. Nanao savalalana izy ireo alina ary mandrahona ny verina ny alina. Matahotra daholo ny mponina dia lasa nandositra anaty alana. Loza koa izany marina. Ary nareo manao ahoana? Inona nataonareo? Andeha ho any an-davabato izay. Efa manangona zavatra hoentina any izay izao. Dia ahoana ny fananana? Ny aina aloha no avotany. Avelo daholo ohatry ny olona rehetra ihany. Dia mba ahoana ozy ireo mpitandro filaminana amin'izany? Ka misy zavatra kotrehany zareo ihany eo fa mifokon'olona fotsiny nasain'ny ala aloha. Ay kosa, dia mivavaha mafy akia. Enina moa izao no azoko atao aty lavitra aty. Dada koa eto miaraka aminareo ihany fa azahajanao a? Eny mandeha daholo ka. Ny vatan-dehilahy matanjaka ihany no mijanona manampy an'ireo zandary. Azay fa tapahako ty. Eny akia, dia mivavaka ho anareo a? Loza koa izany marina. Tena tsy hitako izay atao ty. Hijanona fotsiny amin'izao ve a? Ny asako nefa ty tsy azo ilozana intsony. Aleo indray aloha tairin-drato fa mandreraka mieritreritra an'izany ka. Ary lasa izy lova e. Teo ihany izy ka. Fa tsy fantako hoe mety lasa mivokany angamba. So dia mba lasa manondrana ny ray iny marina e. Ka le asa kosa nesefo tena makaleo raha tsy asiana artikla mba manaitra kely e. Zany ke tsy mandahany izany fa ny any lova kosa tafa ohatra ny rayindray e. Aiza veko any an-davaky ny lioana mihitsy izy no mandady. Miaika azy iny mihitsy aloha e. Raha azony atao angamba ny fampiresaka tamin'ny radona efa natony. Oke tsia. Aza ataonao tonga ao an-tsainy izany fa mety ho ataony e. Efa ndresaka an'izany tamika ihany izy fa tsy dia nivakiany loha e. Tsy dia narototra azy e. Fa io vaovao amin'ny internet io indray zao no mahalasa ny sainy eo a. Fa vaovao inona indray izany ry filana? Momba le aizina manarina ny tany. Ay ve. Zany ve moa tonga aty amintsika e. Asa loko. Mino fa tsy hahavita zavatra tsy ambana amin'izany izy. Asa e. Fa ny alovana e rehefa zavatra tonga ao an-tsainy izay dia tsy maintsy vitany e. Tena mandreraka mihitsy siala kely iny. Fa atao ve aloha ny asandry. Za aloha andeha hijery an'ireo taratasy reto ao amin'ny biraoko. Asaivo mandalo amiko izy rehefa tonga eo. Eny tompoko. Lasa izy azy tokoa ary kalalofa teo e. Alalofa tena ny asa dia mody fa ny adalany lofa ve io nivakiana loha eto. Lova. Fa taiza moa ianao lohany keo e. Misy asa miandrenao ange ato e. Nandeha naka saina kely tany ivelany tany fa naharary ihany lohako. Fa inona koa no nakarary ny lohanao tampotampoka teo ka? Ny antso alandy teo. Hoe maninona? Nandrahoana indray hono ireo daly fa hanafika ny tanàna. Tsy matahotra indreo mpitandro filaminana sisa tavela ao intsony hono zareo. Zany very lova. Zany e. Dia ahoana? Nampantsirina any an'ala zany ny zaza-mambehivavy fa ny vatan-dehilahy sy ny mpitandro filaminana no miandry azy ireo ao. Tena enjany zany e. Dia lasa any an'ala koa zany izy telo mianaka. Dada sy landreriny eno any e. Lalao nefa tia Antananarivo. Tena mampiasa ny saiko mihitsy zany. Ka zao ry lova. Maninona moa raha saina miakatra aty aloha izy mianaka raha izany e. Tsy ahita fiara miakatra tsony izy raha zao koa. Efa lasa niafina ny anjo ihany zareo zao. Rapitsy ho iteo indray ny toyany. Dia tsy afaka hanao an'ireto asa rehetra izany ry. Fa nahoana moa tsy ho afaka e. Sady anariko dia amin'izany fanaintaina ny lohako izany. Fa taizy ndrity e. Isefa efa tsy mahatombona mihitsy ny tady anareo. Mbola tany amin'ny mpamatatra ny toetrandro ako. Fa nanao ina tany kindrina? Anaty adiny fisiny ho aizina mitety planeta io a. Indray ary ny ahihany sefa fa mitombona ihany a. Fa miahiahy hoana izy? Ka tsy maintsy ahita sampona amin'ny zavatra andriny saindry io indray ndriko. Ay ve. Dia ahoana ki? Inona ny valy azo ndry tany? Mba mahafa-po sa? Tsy nahazo valim-piana izany a. Mbola eo am-pandiniana hono zareo. Mety ho io koa ny aky no antony zokorotana tsy misy faran'izao e. Mety ho antony ahoana ho ndrika? Mbola eo am-pandiniana koa raha ny tena marina e. Ary mba nanao ahoana le dahalo teny amin'ny tanànanareo aloha e. Toa efa nilamina hony. Ay kosa? Eny e, efa nilamina. Efa tratra ny filohan'ny dalo. Nisy naman'izy ireo koa tao an-tanàna. Tsara kosa izany. Mba dahalo mora tratra kosa izany dahalo izany keo. Nanaovandreo vatan-dehilahy sy ny mpitandro filaminana velam-pandrika dia tratra e. Izany. Fa mana zavatra hafa ambadika izy io koa ny aky e. Zavatra hafa inona ki ozy ndraika? Tsy teresaka betsaka ki raha tsy hoe efa mahavita fanadihadiana. Fa mieritreritra nitra lala amin'izany angaty indrika. Inona moa ki mampanao gazety atsika raha tsy kary-baovao a?
omena vaovao safosafoina sy afempeny eo fotsiny ve ny olona. Tsy lova mihitsy izany a. Mila vaovao mari-potitra sy tena lalina ny tenanay. Raha tsara zany de tsy any mihitsy zao ny vaovao mahaliana. Eny e, miatra manaina ny vaovao momba ny dalo efa betsaka koa mamakafaka sy mandinika azy e. Fa ny andry izany vaovao miavaka amin'ny be sy ny maro zany mihitsy ny ilaindry e. Zay indrindra. Sady nandria aza vekitsy mivarahontsana amin'ity zavatra mitranga ny ivelany ity a. Le hoe aizina manarina ny tany ve? Eny kia. Raha zoina ny lalany a. Tsy maintsy mandalo eto amintsika io. Nefa izay manam-pahefanana nantonana toa tsy misy mivaky loha amin'izany. Angaha koa tindry efa nanatona manam-pahefana momba n'io zavatra io ka. Zay ny tsy nahateo angy. Io aroaly efa nahina isefo. Mandeha no ndry mandalo aminy ao e. Sady mila miresaka aminy mihitsy a. Mahafinaritra ery izany rivotra madio ety izany e. Sady manjery ny lanitra. Mody mampiresaka eo. Maninona azy ora mba omena taratasy azoko manatateraka ny fanaty io. Lova. Fa andrety ve tsy mety fay mihitsy e. Ny farany angamba dia tsy kasianao mihitsy no miara voaroka amin'io asantsika io. Ka tsy hitako anie izay avoaroka amin'izany e. Sady fanadihadiana momba ny tontolo iainana koa io e. Tokony tsy ho sarotiny. Nenareo nefa filamban'ny tsotro izao. Aveloany moa izany resaka izany aloha. Andao aloha hanafatra sakafo tsika dia sakafo. Za tsy noana. Lova. Aza dia midongo toy io moa ianao e. Manoatra rangano ireny zazakely ireny. Ka ilatsina mahasosotra koa. Ka zao andray ary. Aza vao amiko ary ny tindry atongavana amin'ny fanadihadiana io. Ka raha maharesy lahatra andry dia omeko taratasy. Zany ve tsy fampiresahana fotsiny. Tena marina nge zany e. Tsy fantatro akory nge ny tena tindry atao e. Eny ary. Efa ho azavaiko aminao azy. Misy an'io aizina manarina ny tany io any ivelany any. Aradiniana ny fandehany a. Tsy ho ela dia andalo eto amintsika. Tsy hitako ao anaty internet hoe ino io zavatra io na inona. Izany hoe mbola tsy voafaritry ny manam-pahaizana hoe inona io. Dia ahoana? Efa samy maka-fepetra daholo ny firenena rehetra na ny efa nandalovany ireo na hoe ireo vao andalovany e. Izay fotsiny ny tiako fantatra hoe inona ny fomba na hoe fepetra raisin'ireo tompona ndraiky teto amintsika. Sarotra be zany Lova. Sady maninona moa raha zavatra tsy manahirana ny tadiavina fa tsy hiditra amin'ny pataloha tery izany foana e. Fantatro nefa tsy anomehany io taratasy io izany mihitsy ianao fa mba resaka fotsiny e. Ora fa hodiniako momba an'izay fa andao aloha sakafo e. Rehefa izay ve moa no baiko ny sefo. Ary aza tezitra toy ndry fa ndriko. Andao isakafo anao Loana ndray nga hony. Aza manadala rehefa afary izay hoanina. Fa mba inona tokoa ary ty zavatra mahalasa saina ny lofo ty e. Raha ny fahazahoako azy aloha toa tsy resaka tontolo iainana izany io zavatra io fa zavatra hafa mihitsy e. Dia omena fahazon-dalana ary ve tsy alisa aholy. Tena manahirana mihitsy izy tika. Fantatro mantsy lova fa na misy taratasy na tsy misy dia tsy maintsy toizany foana ny fanadihadiana io. Sady inona tokoa nefa moa no maharatsy an'izany e. Amin'izay koa no fantatra hoe inona marina io zavatra mandindona ny tany io. Aleo rangaha tonga dia ataoko ty taratasy ty dia hidinao ambany eo hanome azy amin'ity a. Allo, ahoana kely Lova? Lalao. Zay ve ndry vao eny nefa ny tanàna miady mafy ery? Fa miady mafy ahoana kia? Ampiororony dahalo akia. Dada Silany zao dia tany an-tsaha foana ny natory. Zany? Dia efa nanahoana nefa zao ka? Efa milamindamina aloha e. Fa izy ndry io zao. Eto amin'ny faritra be Arambata eto Antananarivo akia. Izany hoe misy fikarohana momba ny vata ataonay sy toko dia eto izay zao. Dia mba midiky aloha mba mijery andry dada. Eny ody any ihany a. Fa zao aloha ny atsoko andry e. Misy trangany zavatra fa afaka eo anaty Arambata ao a. Trangany zavatra fa ahoana ki? Sarotra be mitantara azy fa tonga avy aty fotsiny ndry dia mahita azy. Ahoana koa no andehanako any?
Izany hoe ka miasy e. Ka mahatsara ny asa ndray koa aneky izany e. Mino fa mbola tsy nisy nahita zany io. Fa zavatrina nefa ho azy zany. Raha fijerina ihasy aloha dia karazana extraterrestre reny e. Extraterrestre? So dia manofy ataondro koa ary ndry. Na atao ny fijerena film mitapy. Ka tonga avy aty fotsiny ndry mijery azy e. Dia hita indrindra mitapy tokoa na ahoana. Eny ary. Ho avy anefa dia mampitandrina ndry so dia zavatra tsy misy dikany akory zany a. Ka tonga avy fotsiny ho dia aty ndry mahita azy. Izay fa hivenany amin'ny toky amin'izay ndry fa ho aiza ireny ndry migoropaka tampoka teo io. Misy zavatra jereko izay kia. Raha manontany izy efa dia misy miantso maika be hoe izy dia miantso eo ihany rehefa misy vaovao. Izay fa lasa ny ary koa. Raiza indray iove. Nisy niantso azy maika be teo dia lasa nivoakana izy a. Fa iza hono niantso azy andry? Tsy fantatro mihitsy a. So dia mba hanao tao foana andray ary kiala kely iny. Asa resy fa tena dodina mihitsy ane izy niala teto izay e. Fa ono ary felana. Mba ahoana aloha ny fijeriny ho toe-javatra mahasotokany lova io e. Eny e, raha maha olona aloha mahalasa saina ihany izy io, mampametra-panontaniana maro. Nefa na izany aza tsy te hampiasa saina lalina amin'izany ahy e. Afo lova, efa hita fa lalatsatra no hidirana amin'io nefa dia mbola isisihana ihany. Ianao ve vahiny amin'ny lova e. Fa zao aloha felana. Meo azy ty taratasy ty rehefa tonga izy. Asavy mako amiko izy. Eny tompoko. Fa aiza ihany ary ty lova. Za ty efa tsy mahazo aina mijery an'ireto zavatra fa hafa reto. Toko moa ny entiny taotra dia lasa nivelany azy. Aleo hoe jereko tsara reto izy. Ohatran'ny olona ihany nefa mifono ve. Oay, fa inona reto ataony? Misy mitondra alika be dia faly ery reto. Hafa ka. Ary ataony inona ty alika? Dray marina. Nyvonoany dia nisefiny ny rany. Dia nisarain'izy rehetra. Mahatsiraviny ty izy. Mazava zao fa raha sakafony ndreto zavatra reto. Tena bebe mahatsiraviny. Aleo hivoaka ny velanany ay andriany fa sao tsy tazany ka hivery-potsiny eo izy. Tena iny mitondra moto iny kiala. Aleo anatona naingana sao tratra ndray biby ratsy reto amin'ity moto mirondrony ty. Fino ianga ny moto andrio. Manina? Fino iangana hoa. Fa misy iny e. Aza be fanontaniana ndry fa satria maingana aloha io moto io dia andao hiala teto fa sao hitandray teto tsika. Fa hitaniza. Io ry toky ampio anafina an'ity moto ty dia andao hiala teto a. Eo aingana dia totofo bozaka tsara ka. Tsy azoko mihitsy reto ataonareo ka. Ka ho azo ndry tsara izy rehefa tonga ao an-dava-bato ndry e. Ndao ary fa mahasosotra ty miaina amin'ny faminany iny ty e. Raisaingana ny telefony ndry na avinoy. Nareo koa tsy azoko mihitsy. Allo raisiko fa rato ty. Allo? Aiza ndry io zao e. Aty an-dava-bato a? An-dava-bato? Lava-bato aiza ary maninona any e? Mbola tsy fantatra aloha izay zava-misy aty fa rehefa manam-baovao aho dia miantso ihany e. Izay fa aleo aloha tapahako ty. Dia vonoy aloha iny fonina iny alohan'ny hidirantsika ao. Zay, dia andao amin'izay ary. Jerendry, ireo ilay zavatra fa hafa. Hoay tokoa e. Fa inona ke ireo? Toa mifono vy be izy zany. Ie, dia raha sakafondreo e. Raha? Ieno a. Fa nga hitanareo ny sakafo izy? Hitanay mihitsy. Alika raha iny ny fandrombahandry zareo teo. Zany nge mampatahotra anay io e. Raha tratra neto sika tonga dia sakafony keo. Ndraso io amoka fitaovana. Fakatsara ve? Tsy raikitra kosa zany. Kamera ka. Aleo aloha alaina amin'ity izay ataon'ireo. Zay. Ary vitsy ihany zareo a. Vitsy ahoana? Efa be dia be ary isiko. Hitandreo varavarambe eo ambany io. Mifeno ao. Zany a. Efa miarivo ity ny andro. Aleo aloha ao any am-piasana fa nareo miandry ety ihany. Maty ny sarety izay ko. Eo fa hitondrahako e.
tsy maintsy miveriny ihany rehefa avy eo. Ny aza ela ny fa sao lasa sakafon-dreto biby rehetra eo izay nareo koa ve dia naiky ambakaindreo hoe ny vibeny amin'ny tenany aza mila tsy ho zakany. Mandeha anarindry dia miverenaingany dia aza pihana mihitsy ny kamera iny fa alay varak'izay tratra mihitsy Endry fa mandehana amin'izay sao loatra ka lasa ary ahy dia efa mahampitaitaina mihitsy ianao ty lova sao ve ianao vao tonga tena misy zavatra tsy mampino nefa misy rarato fa zavatra inona indray lova andrasonge jerenao ny reto tsara reto fa inon'ireo lova sa robot tsy robot zany ireo fa zava-mananaina mahavariana sady mahaliana ihany koa fa taiza aloha ny nahitanao an'ireto nitsangatsangana tany anaty aram-bato tany ho lalao stoky dia ry zareo no nahita ny fisindreo tany an-dava-bato tany ary zareo ihany koa ny antsoaniko tena mahavariana marina ty izy dia inona hono reto ataony tsy mbola fantatra mihitsy mamantatra ny fisiny fotsiny zao no ataonay teo izy roa zao mbola miandry ahany sady maka sary amin'ity andro alina ve ka hitondra sakafo ho azy ireo nge ahy zay napafantatra anao ny zava-misy fotsiny naleako taty ka asana tonga dia avoaka ny gazety izy tiana hoe mbola mpandalovina manam-pahefana aleo mihitsy aloha araha maso akaiky izay tena antom-pisiny ireo so ampisavoritakololeo ny famoahana an'io an-gazety ny filazana manam-pahefana ndraiky io moa aleo iandry kely zay zany ko ary aleo any efa sasamy andreo zay izy ka aloha hiaraka amin'ry ihany zao ve dia avelan-dalo fotsiny andao ary fataraiky be ary inona ke ty masomokotra andry eo avindry aty raha hijery inona ke inona zany hay fa inona ke ireo to olona mifony vy olona mifony vy mihinan-draka ireo mihinan-draha ona kia zay ny sakafony ndray zany ve ke tsy mampiroro so fa tsy eto amintsika no misy azy ozindry tsy lavitra n'Antananarivo no misy andreo maninona tsara hoe tsy lavitra ny misy atsika eto areo zany ve efa hotelo andro zao no nafantarana ny fisindreo dia ahoana ke efa fantatry ny mpitondra ve zany radiny ny andraikitra an'izany fa tsy fantatra aloha izay ihany sady hafahafa ne ke le biby hitako to olona nefa to biby tena hafahafa mihitsy dia inona hono nataon'izy ireo an-dava-bato ao mbola tsy hay mihitsy mbola hita mpandiniana ny fihetsiny mihitsy azo tena mampihorokoditra ka izy ty ka zay marina ndre aza tsy mbola nahita maso fa sary fotsiny ka tena ilozako aloha ndry fa nanao enregistrement andreto fotsiny natongavako teto zay fa lasa aloha fa mba inona ary ny zavatra hitany lova reny marina raha tsy mitovy amin'ireny biby anaty film reny to mahajary mba liana koa azy zany aleo mihitsy aloha mba nokatra internet ka io zao le zavatra be manarina ny tany hay efa mandray ny nosy Madagasikara hony tena tsy diso ny eritreritry lova marina andrasy hoe avadika ny tele raha misy mandefa ny vaovao io tena kely sisa dia ho rakotra izy ny Tuliara ohatray ary inona mahavariana anao ao ay fesefy tonga eto amintsika ny le aiziny efa ho Tuliara zany ve filana rehefa manomboka tapatapaka koa zany herinaratra zany fa hono lasa izy lova lasa namonjy ny lalao sitoky izy andraso aloha atsonaka efa mihafaafy ty andro ty sao dia hidiran-doha zany ohatray marina tena tsy misy réseau tsy mety mety zao felana mandehana aloha ampitidolo ny mpiasa rehetra dia mahazo modika eo fa tsy fantatra zay faran'ity tantara ty za aloha dia hamonjy endry lova tsy saraka aminao asefo anaraka anao any koa tsy maninona zany raha sa ianao ka ampidio fotsiny ary aloha ny olona dia andao tsika andeha zay zany embouteillage ko zany marina tsy mety velona tsony zany moto zany
tena tsy velasony mihitsy ty. Oay, ary hafahafa ihany kosa ny volinandro izany. Marina tsy mitady ho maisina nefa mbola amin'ny valora maray. Eo ary le fanahiko. Tonga eto izany le aizina mandrakotra ny tany. Sady amin'izay mafana manevikevoka be. Aleo mihitsy aloha misotro rano fa tena tsy azoko izany haingo izany ka. Azo maninona koa reto olon-drety ny fanjamatra tsy amin'ny antony eto. Tena mifamono izy rehetra mihitsy. Aleo miala teto sao dia mararatra fatana eto ka. Aleo mandeha tongotra fa tsy misy hevitra tsony ty moto ty. Zay. Tena miamaisina mihitsy ny andro izany. Jiro tsy mandeha. Tsy mandeha hatramin'ny telefona. Asa raha ho tody any amin'izy roa. Tsy maintsy tody any ahy. Mety ihany koa ny vahaolana amin'izao toe-javatra izao. Io fa mandeha ilay toritra kely. Aleo afainganina ny dia fa toa efa akaiky izany. Tonga ihany. Ary sempotra indray rehefa misina. Lozany akiny any ivelany any. Loza hoany. Tsy misy zavatra mandeha any. Ny jiro tsy mandeha. Ny telefona tsy misy réseau. Ny andro anefa maizimbe toy ny sasakalina. Aizina hoana kia. Andro vao amin'ny valo sasamarina nge zao. Eny. Ka izany hoe maizina izanyko. Ary nefa ato tompony reto toa mandeha tsara ny herinaratra. Mbola tsy ary tapaka mihitsy ve io? Tsy nisy olana mihitsy amohatra amin'izao. Ahoana koa ary izany. Ary inona kely ireny tanteriny zareo ireny? Tsy fantatro mihitsy fa efa hatrany maraina nge ireo nitatitra zavatra teo e. Sady amin'izay mitombo hatrana ny zareo e. Hitako eto mihitsy. Jereo fa misy olona azo ny babo ireny. Ary tsy gasy izany a. Aza mijanona mihitsy ny kamera andry a. Eny e, efa maka foana. Fa miomana ho izy ndry. Andeha jery akaiky izay tena ataondreo aky fa tena tsy mampazana ety a. Ary lova. Ndry fe adaly. Tratra eny nge ndry. Tsy misy traty izany eo e. Lova. Tena mandreraka mihitsy ny kiana kely. Zany izy raha misy tohatra na kely a. Ary izy lova. Ay, monsieur Rado, manao any ianao? Manao any ianao raha matokely? Salama tsara ka. Fa ho aiza ho lova. Lasana anatiny any izy fa tsy mahita tsara ho netoko. Zay indray lova sy ny fanoly. Fa inona daholo reto ry sifo a? Ka zao ny zava-misy ry felana. Dia inona aloha no tokony ataontsika e? Sady eo jerena fotsiny amin'izao raha? Efa nampafantatra ny manam-pahefana aloha e. Tsy fantatro izay hoe andraikitra ho raisiny fa ny aditsia dia manara-maso akaiky izay ataony reto. Efa atinareo? Lova, inona ka ny zavatra hitanao tany? Tena tsy biby araky ny eritreretantsika azy ireo fa zavatra manan-tsaina tokoa. Zany ve? Ary manan-tsaina lavitra noho tsika olombelona. Fa ahoana kely nazandriana izany a? So varian-dresaka tsika fa aleo mbosa ao anatiny ao. Ao ny tena lalana izay tiandreo atao. Ary efa nampandre ny mpitondra ve no Rado a? Efa tany ahy e. Anjara ny sisa manapa-kevitra amin'izay tokony ataony. Zay zany ko. Fa andao amin'izay ho atsy aloha tsika e. Hovarinina nareo raha mahita ny zavatra ao. Za aloha tsy hoanika na tsy nanadavaky ny liona kely. Tsy misy an'izany reo ry lalao a. Mandehana moramora fotsiny. Tsy ho hitan'izany tsika raha mitandrina. Andao raha fa manaraka andry izay. Ay, tena mahafinaritra kosa izany a. Ohatran'ireny orinasa be ireny. Ngamba mety efa tena amataona tokoa ngamba ny nanomanana an'ireto zavatra ampiasainy reto e. Izany ny lazako aminareo fa mahavariana sy mampitolagaga e. Fa ny zavatra tsapako ihany koa hatreto a. Toa tsy mifampiresaka mihitsy reto izy. Eny tokoa. Nefa ny asa mandeha ihany. Ny lesona azy tsy hoana izany dia hoe asa fa tsy kabary. Dia mahita lazaina koa kitindritiry lova ka. Ary inona ary ny ampanaoviny zareo an'ireto vazaha reto e. Amin'izay mifatotra rojo ny tanany roa sy ny tongotra. Io mihitsy ny dinihako eo. Toa mikirakira ordilo ry zareo e. Fa inona ary ny ketrehany? Zao e. Andao lotsika sakafo fa varina eto fotsiny. Eno ako. Za koa izany efa tena noana mihitsy ka. Aleo mizara roa e. Sao dia misy trangan-javatra amin'iseo ato ka tsy aharaka etsika. Ka zao ary. Mandehana aloha nareo roa
dia avy eo izay indray miariko lanjalanjao ihany aloha ilay sakafo sao dia tsy mahita eo tsony io sakoroka be eo velany io mantsy mety tsy ahitantsika sakafo eny ma eo fa tsy hanao tendrakanina izay tena tsy mety amiko mihitsy tia mitazapotsiny tika dia inona indray ho izany niketrehany kelindrio ka dia hidiny eny ambany eny ampiresaka andreo vazazy io fa mahay fitenindreo ngady samy olombelona izao ve tsy fankahazo resaka rehefa tojony sarotra toy izao lova aza entony fohy fotsiny fa adinio tsara aloha efa nandinika tsara zay sisa hitako fa mety aiza ve dia hitazana ity fotsiny raha mahita vahaolana hafi nareo dia lazao raha tsy misy moa dia avela ho andy aza dia sasa ohatran'io mory lova ka inona fotsiny ary no atao eto marina aloha ny andova efa firy andro zay sika nitazapotsiny teto nefa raha ny fandiniana azy eto misy fifandraisana amin'izao aizina iainantsika izao io zavatra ataondry zareo io tena misy ifandraisana mihitsy io ary za koa miny fa aty ihany koa misy ny vahaolana ka ahoana hidiny eny asa janety ihany mandeha ana re nefa mitalema tsara tsy misimoga ngereo raha mahatratra eo tsy mahazo andovy zany reo eny ariko vitan'izany mantsy izy ty aiza ihany ary lova teo tazanareo ve za aloha tsy mahatazany aza hitako ka tratra-baboa koa iny marina ka jereo io izy zao fa manatona n'le sinoa kely ray io eny tokoa reo fa miresaka fa mahita ny sinonga ho ny lova mahay zany izy matoa tsara resaka tao ohatran'io zareo ohatray inona reto zavatra voakan'ny extraterrestre reto alay fisaritsary eo ry ferana fa misy ilana an'ireo mihitsy sefa mitombo tsy ako zany nange reto olona vavy reto jereo fa efa fokon'olona ray mihitsy sady amin'izay vonina ny an'olom-ponenana ry reto izy tena tsy hay mihitsy zay tena heritreritra izy reto eno asa raha mba hitondra valiny amin'izany lovana ohatra miaika azy aloha marina tsy vehivavy be herim-poty izika ilova ve agagy midisa loatra izy ka mandreraka indraindray intsio se nisy fanoverina soa ihany fa tsy mahareko fon'olona aloha reto boibolona reto tena soa tokoa ka inona voavoazon'ilay tandro lova zava-mananaina avy any amin'ny planeta hafa hono zao zany hoe extraterrestre ary niteaka manontolon'ny tany zay zany mpiatrihan'ny zareo reo dia misy toy izao dolo zany zay taniny lalovany tsy nandalo fotsiny izy tany amin'ireny continent ireny fa eto amintsika zany no asian'ny tompony ary eto izy manao ny plan rehetra azomin'ny tany mba lalina koa zany fandriva aloha mahety ny sinoro lofa tiany anglisy ary mifampiresana etioko na dia samy tsy dia havanana aza dia natao izay hifankazony resaka dia inona hono zany no ataon'izy ireo ka manam-pahaizana isaky ny continent zany zareo reo ilaindreto extraterrestre reto zany zareo mba hoe azonandreo firenena matanjaka ireo dia ahoana indray no safidianana ny mostika afaka mivalapatra tsara zany izy eto sady mino izy fa tsy ahavita ny anakana an'izay tiany atao no manam-pahefana eto amintsika zany kosa ve tsy efa fanambaniny mety ho marina ihany zany zao aza tsy mbola hita ihany izay ataondro zareoko hitanareo ohatry ny siny be mangamanga io maninona ka io rolova entona ampiasaina eto amintsika zany io entona mampikorotana zay tratran'io zany dia romotra ary mifamono mihitsy dia ahoana zany eny tokoa dia efa miasa zany izy io nijereo io sarytany Madagasikara io zay misy pentina mena zany dia efa tratra dia inona hono ny vahaolana amin'izany rano fa rano ahoana ki zany hoe tsy atao tapaka rano zany eny amin'ny tenanao na dia kely azy dia amin'izay tsy ho tratra ny entiny io mihitsy mangina aloha fa misy extraterrestre manatony ty tratra tena tratra maro mangelitsy misike fotsiny fa tsy mahita tsika zany io zay falasa ary vonao iny telefony nandriny tsy rahonatsy ndre koa mangela fa tsy tena ry-dadany miantso teo mbola misy réseau zany any amin'ny zareo any andraso le lohatrika mandeha andry any ivelany any fa mandreraka ka enje any ivelany any miantso fa tsy eto
Allô, Landy? Ie, za ihany. Fa misy inona ke? Misy fisehoany zavatra hafahafa indraiky aty a. Fisehoany zavatra hafahafa ahoana? Ny olona rehetra izay mifankahita eny an-dalana senatsena rehetra iny aky dia mifamono a. Tsy fantatra hoe maninona. Izay sy dada izao dia midy aman-trano ato fa tena matsiravina be mihitsy eo ivelany eo. Ny telefona aza moa tsy mety mandeha fa mba mahazo kely izao izy. Tena efa tonga any an-tanàna izany le entony. Entony inona aky? Eny lavabe raha ho tenenety fa azao fotsiny no ataovy aky a. Aza atao misaraka rano mihitsy nareo sy dada. Samy mitazona rano amin'ny tavoahangy dia aza votsitra mihitsy. Fa maninona aky? Aza be fanontaniana fa atao fotsiny izay e. Dia manangona sakafo misimisy dia mandehana aloha mihery any anjoy. Ho avy ihany izay aka nareo dia aza tonoina le rano a. Izay olona mifanena aminareo ka romotra dia tondrao rano fa iverina n'izay dia eto manaraka anareo. Eny are, raha azoko tsara izany dia rano ny fanafodin'izao korotan'izao. Ie, ka izay no anaovana hoe aza misaraka amin'ny rano. Izay fa mety hisy fitaovam-pifandraisana intsony tsika a. Eny anjoy nareo no alainay. Dia aza vao tsara amin'ny dady izany rehetra izany. Eny ary fa miandry anareo izay e. Tonga any an-tanàna sahady ny entony. Izany ve aky? Ny dia manahoana hono izy ny anakany aky? Misitrika tao an-trano izany izy fa natao an-trano le korontanako. Efa natoroko azy ny zavatra tokony ataony. Ay, fa mandra-paoviana izany nisy ny izao toe-zavatra izao e. Mandra-pahitantsika vahaolana e. Fa izao aloha andaontsika ka nisy mianaka any ambanivohitra. Dia lozana eto izany izao toe-zavatra izao. Raha tsy hitany masoko kosa aloha izy mianaka tsy ilamo mansaiko e. Marina tokoa aloha izany e. Nefa atahoana ny voakany. Izao e. Mizara roa tsika dia ny sasany mijanona eto dia ny sasany mandeha. Aleo izany eto ka. Dia izay ho namako e. Ka azo ary no atao e. Ndao ary tsika sy lova aloha andehanty. Nareo telo kosa manara-maso tsara izay zava-miseho eto. Mety izay dia izay izany e. Tsisy fitaovam-pifandraisana tsika fa samy mitandrina tsara fotsiny a. Izay izany e. Dia soavadianareo. Dia amin'ny fomba ahoana moa izany no lovana andehanantsika any ambanivohitra any e. Ka tsy maintsy tody any a na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana e. Eo indray nisy ny lobe andreny efa ny fiara azy eto dia maty. Ka mila rano fotsiny io dia vita e. Dia ahoana koa no nandroahana an'io mandra-pahatonga any? Ahitana hevitra foana re io izay fa hainao koa. Sady tsika koa ne mila rano misimisy erovateny eny an-dalana e. Dia be dido mihitsy indray ity ka marina moa. Lany andro amin'ny fampiresana eto fotsiny fa andao atao amin'izay ka. Ho tanterahana ny sitraponao raha matoy kely e. Aza tonoina misotro rano sao dia vonoina ety an-dalana ety a. Indray tena mora kizitriny iny tokony hisotro rano isa mitrako. Oay. Ireo ne ireny olon-dreny e. Tena mifamono faty mihitsy. Ka andao tondraha anarana angela fa misy maty eo ireo e. Ajanao ny ary fiaran'lahy e. Eo tondraho rano amin'izay. Eo. Zay fa miverina ny sainy. Entsany izany marina. Dia nijanona mihitsy aloha any an-trano fa aza mivoaboaka mihitsy dia aza misaraka amin'ny rano a. Jereo ny reto izy tena ohatran'ireny avina ny nofo ratsy ireny. Tena ilana vahaolana aingana mihitsy ty raharaha ty fa ho potika ny firenena raha izao no mitoy e. Tandray mirado a. Misy mitoraka tsika. Oay, tena vaky ny fitaraky ny fiara. Tsy nanino ry teo. Misy maratra kely eo amin'ny sandrika fa tsy dia manino io. Efa tonga koa ngetrika. Na izany aza nefa mitandrema tsara ihany e. Tovy misitrisitrika tsy amin'ny loboloboatsy aloha ny fiara dia ndao hiazakazaka montsy misohereny izy mianaka. Tonga nareo rakizy. Manao any dada. Manao ana daholo nareo aty. Salama tsara rehefa dia mila ho vato ny fitaitainanako. Fa inona daholo no dika an'izao rakizy a? No mietraketraky ny sasany sy dada. Fa etraketraky ny sasany ahoana e? Sa mbola reo mpanao politika reo ihany koa no anton'izao? Aiza kosa kely landy a. Tsy havitan'izao kosa ireo na dia inona aza. Ka izy aza lova Ka zava-manana ny hafa koatra ny olombelona mihitsy e. Tonga dia lazainareo kosa moa hoe izy zany na hoe inona fa be sa felifeny eo.
extraterrestre kia. Inona tsara hoe anaka zany ry dada extraterrestre ary tena miamotika antsika olombelona mihitsy ny tanjony amin'izao de ahoana zany ny anako Ahoana moa ry dada fa zay ny zava-misy. ka tiako tenenina hoe tsisy vahaolana mihitsy zany izy sa tsy maintsy mahita foana tsika ry dada ahoana kosa moa no anakiorisin'iretsika asako marina fa hoe maranitsay izy ary fomba ny fitaovana saingy tsy aharesiny hafitseny raha olombelona izany izy eno ary sererentsika mifahamony tsy amin'antony ka ahoana ny fomba andresentsika an'izany sa efa miasa miarami laza veka izay ty famelobodibasy ao amin'ny kany ao tsika ihany anie zao ny tsy maninona ahoana tsara hoe anaka dia tsika manavitra ny firenentsika ny planetantsika mihitsy azy amin'ny fomba ahoana ry lova fomba rehetra tsy azo atao io indray no sy hevitra tainao ry lova ahoana koa mahavitana zany anako eno ary dada ka tsy maintsy atao zany ry dada raha mbola te hiaintsika tena tsy misy mazava amiko mihitsy zany zavatra zany ka marina ary mba aizy lalao amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana azo antoka izy ka tsy misy atahorana raha ny aminy fa tsika ve ho azy tokony anaingy amin'izay aleo aloha miandro mazavaka raha pitso maraina be tsika manaingy mazava tsika jereo reny nanjoantsika teny an-dalana reny iza moa no miteny aminao raty fa zava-vetivety io andro io nijerenao ne andro vao amroany izao nefa dia efa toy ny misasakany eny tokoa anaka ary tao maizina tampoka teo ty amiko tena tonga amin'ny farany reto amin'ny marina moa tsy misy farandro zany io ry dada zavatra nininana tao io andao tsika anainga fa miandry atika ny firenena tena maisikitsika izy zany tena tsy ahitany tsinjo mihitsy fa mba mahay daholo azo maninona zany fiary zany tena tsy mety mandeha tsony ty lany angamba le rano tena lany mihitsy matilany jiro aiza nahitana rano amin'ity aiskitroka samy milanjanondrano any tavoanginy dia tsy maintsy mitady rano atao amin'ity fiary ity tsika mbola tsy vita ty tongotra io ary aza misaratsaraka tsika fa aloha miaraka ihany tena tsy ahitany tsinjo mihitsy izy tyko ndao ary ohatra mandre rano mikorina zany lavitra zany fa eto amin'ny manodidinitsy any oay ty eto tena pompe ty angana fenidolo ny sidy andao marina masony zany misy pompe eto misy olona zany ty amin'ny manodidina manina raha misy olona zany veky dia mbola notaniana ihany atahoana miady amin'izao maizina be zao marina zany andao aingana ary ka manjary matahotra koa zany misy zavatra mikasakasaka be zany mitandrema aloha tsy lovoka ty tosa fa mbola mandeha tsara tika oay mbola mitondra famako be tandrema lova fa manisitra any amin'izay tandrema fa nanao tarodositra le olona maty zanako lova sofa ny salo voan'ny antsy be teo andoaritsika andeny nareo mianaka samy mitondra rano fa za kosa hibatany andao aingana fa ho fateto zanako lasa ary nanahoany nareo tato efa nisy fiovana sefa tsy nisy ninina mihitsy aloha hatreto fa ny fikirakirany an'ireto zavatra be dehibe reto ny mahavariana anay ary iza ny sasany ao ve ry dada ao zareo mijanonao ivirana io ka ary toa misy raha ane sefa zany tokoavana ngelina atrehana teny an-dalany zany ve lova zao maratra ao dia mbola nasaina makaina aloha io ary le fanahiako aleo ajereko any tsy atahorana ve nefa le ratra siko tsy dia lalina nefa ny fahatairana sy ny tebotebo ny tena nahavo azy ay fa tena tsy milamina zany anyverany any tena mahakivy ry felana oza tokoa raha ohatra aloha tsy ataoko mason'olona fa tsy manana fanantenana zany aiza moa no ahavitatsika hiady amin'reto zavatra be reto sady amin'izay maro reto izy tsy mbola nisy mpitandro filaminana tonga mihitsy zany tena tsisy nizanizy eny iteo ihany aloha zay atao fa andijereny lova aloha dia tsy isy vahaolana tokoa ve zao
ilovana hery fo azy ty vomavy. Dia mivavaka amin'Andriamanitra zany sisa no azo atao e. Ka efa mba nanao ahoana izay ianao anaka? Efa mba nahazo aina tsara ka. Ay, tsara ka. Za koa ny tsy hoe naratra mafy e. Nararoatra nakaina fotsiny afa hiatrikatiko afana. Ndria aza efa saika matiko tsy naratra mafy tsy naratra mafy. Nitsa ho ako. Mijery azy tamin'ny vao tonga teo aza nge fa tena kao mihitsy. Manginy eo nareo fa ampitaintaina ny tady io fotsiny. Tena marina ny azo roa anako. Tena vomafy ianao teo Zay nge isaoana an'Andriamanitra fa mbola velon'aina soma tsara ianao ka. Mbola be koa ny adidiko ry dada. Zany tsy nahafaty angamba. Ndry ity aky dia tsy mety fay mihitsy. Mihitsy. Ka inona indray izao nolazaindrio adidy eo? Fa nielana amin'izao loza mahazo antsika izao fa inona indray e? Fa andrio no iza no havita narantsika amin'izao? Anao ny adidiko fotsiny ahy e. Rehefa tsy vita dia izay zany. Aleo koa ny maty rapitsy toy izay maty androany. Oka re zay rak'izy isaroak'Andriamanitra fa na dia eo azy zao lozo zao dia mbola nataony tafahona aminareo telo ihany ary dia tiako sady faniriako mbola hiara-miaina aminareo ny ahitanareo mihitsy nefa raha miraviravy tanana amin'izao toe-javatra zao tsika mety ihany io dia ho faty mba miady kosa mety rapitsiko marina iny anlova andaotsika raha ina hiady amin'ireo marina zany. Misaotra ry dada. Dia inona nefa hono ny azo atao eo e? Reo ange eo ka efa lasa manaliny mihitsy. Tsy maintsy mahita hevitra foana tsika e. Ndao hiditra tsy amin'ny zareo aloha. Zao rehefa ndresaka tamin'ilay vazaio indray ato eo dia misy karazana demondra 3 zany no mampandeha an'io entiny io. Ka raha afa-tsika izany ireo dia avitra aloha ny olona. Ka aiza raha misy an'ireo demondra ireo eo amin'ny manodidina ny fantsona telo ihany zany Lova, ka jereo nge reto miaramila amin'ny ambona azy tsy nanontany le azy ireo nga ny point faible an'ireto extraterrestre reto na hoe ny fahalemin'izy ireo zany tsy fantany satria tsy afaka nandinika an'izany izy ireo. Dia ahoana zany ny anaovantsika azy voalohany angamba aloha dia jerena izay misy an'ireo demondra. Ireo koa ny mora fitahana ihany satria sady tsy afaka mijery ambany izy no tsy maheno fofona ihany koa. Na izany ara be loatra reto izy ko. Sefa notady ho lany koa ny baterian'ity kamera ty Dia ahoana indray zany nefa eto vao tena ady-goavana ary iny ty ataony lovy. Andriamanitra toa nanao hitan'ilay zavatra be izy. Tena tsasa mihitsy io zazavavy io ka. Fa inona raha ny tiany atongavany Oay iny fa nitarity ny voaka izy aleo loha arahako any fa inona ary ty atony tsy misy ny inona kory nefa eny tanany. Aleo anaraka moramora ty ray ty hijerena ny glemany zay azy aleo mandeha moramora io fa manaraka. Dia inona zany ny ataoko amin'izy ty? Tsy eo fa miromotra le izy. Mbola aiza ray zany dao manaraha mora foana. Ndaso amin'izay karako etsy amin'ny avoavy etsy. Dia isoroko iny ary lohany iny. Eo koa manko tsy ho hitan'ireo naman'io zany. Eo amin'izay Lova, fa iny ty ataondry eo ampio nalany ary lohany io. Eo ary tena tsy mety afaka ary aleo asiana amin'ity vato ty fa tsy mety ho resy izy zany. Ary toa fanitra io fa tapena no maso izy io fa mitsirepirepy eo asa io fa ninjena mitsolafo e. Inona no tena nahavoany io teo ary ndrehatra fotsiny ny lampinareo zany zay vao azoko. Ahoana inona no azo lahy ka zao ny vakindro ilay aroany iny avy eo vao tsy nyty lampy ty ny masiny dia io ny anjery io. Hitantsika ihany zany ny anaovana azy ko miseho mahery eo ary andao amin'izay ampiarina azy moramora ihany aloha fa aza dia maika be toy io andao aloha asitrika ty lavy ty ndao azy zao izara telo tsika. Ny sasany mandre mitady an'ireo demondra, ny sasany indray manavitra ndretsy olon-dretsy, dia ny anankiray mijanona eto maka sary ihany. Ka
raha ny hevitra alohanaka dia aleo ny telo matanjaka mandeha mitady an'ireo diamondro ireo ny akoatran'izay no mijanona eto mamano mitady an'ireo mpiratra. Mety tokoa izay hevitra tady izay. Ka izy ary no nampiana azy felana ry Zaho no nampianareo dia aleo dada mitarika an'izay oery. Tsy maninona mihitsy ka dia aleo lando mijanona eto sary tahotra manko ka mety anahirana amiko. Izay izany mila manana herin-tsaina fotsiny. Samy ary vonona fa hiatrika atsika. Ka tonga moa dia ilay demondra aloha tadiaviny. Io fa hitako misy demondra mangamanga eo ambanin'io fantsona lavabe io. Sarotsarotra ihany ny akana azy izany. Ka na izany aza tsy maintsy atao izay azahoana azy. Ka zoaro no dia atao za amaky ny arolohan'io mpiambina io dia ilova mitsilo azy amin'ity lamba ity. Felana kosa manao izay azahoana ny demondra. Toa io raha io ihany mihitsy ny mpiambina io. Raha voaraikitra ny sakoroka dia lasa felana. Mety izay. Lasa ary ino ny adiny io fa vo anjarany izy orolova zay efa nentsera. Oe azony tsoko ve ino fa azony felana ilay demondra anankiray tsotra ihany ka iny nakaziko andao indray ny manaraka aza dia mbola afaly ambony ihany aloha orolova zay rehefa fantany fa hoe misy manarika izy dia nampino ny fitaovany. Dia ahoana indray izany zao ny andavontsika andreo. Ka tadiavo aloha ilay toerana misy an'ireo demondra hafa fa zany le biredo mpiambina alinareo maka azy. Io fa ampiko ela fa felana ihany maka an'ilay demondra. Raikitra ary tena enjany ny faharoa iny. Eto aza vao tiana hoenjanako. Jereo ny reto izy tezitra dia tezitra mafy sady amin'izay lasa manjatona. Iza ny fidirana amin'izao Ary iza mandefa ny zamozika izany. Ka any amin'ireo teknisian'ireo ngambo izany. Jereo ny misafiritaka be reto. Ka raha rao ty amin'izao andraso ny ramako ty anankiray ty eto akaiko ty. Io fa manampitsofina tena tsy mahazaka boy koa reo. Andao ampiasaina hafetseny reto rado aiza ny tsy olesio nefa eo sendray toka ataovy sy azahoana ny demondra fahatelo. Zay resy ihany le maty reto. Avitra daholo koa efa za folo teo angamba nisan'izy ireo. Dia ahoana indray lefa zany ny toyany. Ny aiza ny ity tsy mbola nysinda fa le entona ihany zao ny ala. Eno andraso hoe misy tianity sy mihitsy ola zay. Hoe ahoana ho ny lova. Navadiky ry zareo bomba ho ny zavatra nataony teo ka mila miala eto ainga antsika. Miverina amin'lono ny zavatra rehetra raha vao mipoko ty toerana ity sy le samby fiaran'izy ireo. Ka andao aingana ary hiala eto raha zany. Aza misy avelany fitaovana indrindra le sary fa ilainy reny. Andao aingana aingana. Tena sarobidy aingana ao andao. Tokoa andao. Isan'ny raisina le lava-bato tena nahay kosa ireo vazaha tiana tokoa moa vitantsika teo raha tsy nisy azy ireo ka tena mahay zavatra Andriamanitra ary tsy mbola tiano foantsika olombelona. Izany izao no tokony nampisaintsaina an'ireo mpitondra sy ny mpanohitra azy ireo. Tsy tokony ho variana amin'ny ady laha-politika eo fa mba mihevitra an'izay mahasoa ny olombelona. Aza manofa atao andreo reto ry rova izay tonga ao ve tsy hameny ny posiny. Way io fa me mazava ny lanitra. Ary nanjavona le samby fiaran'ireo extraterrestre. Meny kosa fa tsy misy tavelanina ray azy fa ela kosa angamba tsy nampandriamanam-pahefana tamin'ireny fitrangan-javatra ireny. Aiza ve ka tsy nisy nitranga ry zareo na dia iray azy. Nampandre akely lova fa mety tsy nanam-potoana nietsehana tsony zareo fa tratry ny sakoroka. Zay zany le hoe atoandro fiterinony dia nilozany ombony ahaka. Miverina manga tao ihany ny lanitra marina. Tena ny aina tao anatin'ny nofo mihitsy teo misy azany olona tsy mahalala akory andreny zavanitranga ireny fa lazain'olona ny nofo ratsy fotsiny izy. Tena tsy nampino kosa ny ireny anako. Extraterrestre zavatra tsy mampino. Eny efa lasa aloha izy iny. Avitra somatsara tsika rehetra. Ary mba lasaiza ho ary eo vahinona nampitsika raha tsy teo ny ireny inona mba zavatra vitantsika teo. Efa ndraisy ny fanjakana tanana no momba azy ireo mety efa lasa niverina ny amin'ny tany avy angamba ry zareo. Zay koa angamba anaka mba handeha hiverina any an-tanànako
aso izay ny hafarany fananana kelinay aoko. Kosa ry dada. Andao aloha mba hiala sasatra kely aty ka. Ve izay zavatra feretana izay tato anatin'ny volana maromaro. Tena aleo aloha mba mijanona kely aty ka. Eno sa tsy mba hijiranay ho tolorana medaly mahery fo ve dady? Nga koa misy an'izany. Manga re zany dada. Manao izay tazomananao fotsiny io hitako. Fa nahoana tokoa moa tsy ho voaosotra ho mahery fotsika e. Raha tsika ngeka nanjaviny zao rehetra zao sa ahoana? Namoky ny ilana amin'izany vao mainka tsy ilamina amin'ny fiainantsika raha hoe nampahafantarana teo hoe izy tsika. Tsy aloha amin'izao ihany. Tsika ihany no mahalala azy dia izay. Sa tsy izany? Marina izany. Ka andao ary tohizana amin'ny fety fa tsy eo no mamisavisa zavatra tsy mamely eo. Ary inona indray zao no mahavarinanao ka? Finaritra rehefa nahatotosa asa tahak'ireny tsika. Tsy variana fa falika. Hafa koa izany fanehondry hafaliana izany Kalovany tsy mitovy amin'ny be sy ny maro mbola tsy hainao ihany anga izany. Diso faiko loatra ka. Ary izany enge ny tena nitiavako indri. Vare. Fa tsy manahirana indray Ndraindray ary izy aloha manahirany. Rehefa feno azy iny ny lohany. Tsy azo atao ninina mihitsy. Miresaka asa tokoa lahy. Misy janony mihitsy aloha izany aza tohizana kory. Aleo mihitsy aloha ranga makaina. Ka resaka mahalinana ka ho aloha izany. Raha mbola misisika indri dia avelako reheto. Dogoavana angeny natrehantsika teo aleo mihitsy makaina. Eny ka andeha rehefa tsy azo teneniny aloha ka. Eo ary fa tsy resaka asa tsony mora tezitra tsy. Allô? Eny ary fa ho avy fandeha ho azy andray no lova. Ka ny asany tsy afaka miandry izany sefo nisy niantso teo misy zavatra miseho ny any Andravoahangy any. Zavatra miseho inona indray Tsy fantatro hoe fa any amin'ny mahita azy zay fa lasa lova andraso aloha Zariva miony andraso tena lasa izy marina. Tena zazavavy hafahafa mihitsy mika. Marina tsy manoatra ny reny aina hafa ny seho teto tany rety. Aleo koa aloha andefa variana eto fotsiny. Natolotry ny Radio Don Bosco anao teo ny tantara mitondra ny lohateny hoe Aina hafa. Nosoratany Anjanovy, novelomin'ny Rakoto, Faly, miaraka amin'ny Oly, Saloy, Vanitsoa. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.